Aleloia, tsara ny tompo a. Ao anatin'izao YouTube mivantana izao indray ny tenantsika. Androany dia anana lohevitra anankiray tsika izay atao hoe antsoina hoe Madagasikara Israely ara-panahy. Madagasikara Israely ara-panahy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako a, ary tsy hitsahatra aho ny hanome voninahitra azy satria ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba izay Andriamanitra velona ary tsy mifidina izy no miantso azy ianao. Io Andriamanitra izay nivavahan'i Israely io, nitondra ny Mosesy, nitondra zanak'Israely amin'ny alalan'i Abrahama, tamin'ny alalan'i Mosesy sy ireo patriarika 12 dia mbola miasa sy mietsika amin'izao fotoana izao, ary Madagasikara dia mbola anisany ihany koa ampiasainy tahaka ny nitondrany ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany nandevozana ary dia lasa firenena ankehitriny. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Jehovah Andriamanitra Isaka, Jehovah Andriamanitra nivavahan'i Jakoba. Raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa manatona anao zay ry Jehovah Andriamanitra lehibe nary ny lanitra sy ny tany io, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izahay amin'ny malagasy anay izay ianao no nanao azy tamin'ny alalan'ny vovon-tany, ny fofonao fofonaina, ary niparitaka ny zanak'olombelona manerana zao tontolo zao dia tonga taty Madagasikara izahay. Nosy anankiray izay sary tongotra ankavia ary mifanitsy-ndrindra amin'izay voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsia tao anatin'ny Baiboly izany tanàna na firenena amin'ny sary tongotra ankavia izany. Madagasikara dia fitambarana foko anankiroa taranak'i Jakoba izay voalaza ao amin'ny Deutéronomia 3:telopolo, ny andininy 7:20, 7:20, 20, izay tsodrano nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ny taranany izay mbola ho avy, ary nahazo tsodrano amin'izany i Madagasikara. Mba azahoanao azy avy hatrany dia ny taranak'i Jakoba antsoina hoe Gada sy Isakara izany nahazo tsodrano izany, anisany nahazo tsodrano moa izany. Ao amin'ny andininy 7:20 dia izao ny fampinana an'ilay tsodrano. Ary ianao ry Isakara, ao andainao dia firenena no antsonaka ao an-tendrombohitra, ary ao no hamonoana zavatra ho fanatim-pahamarinana fa hitsetritra ny haren'ny ranomasina ianao ry Isakara sy ny zava-tsoa miafina ao amin'ny fasika. Ary ny amin'ny Gada indray dia ho Jehovah, isaorana ny izay manome malalaka ho an'ny Gada, mamitsaka tahaka ny liombavy izy ka mamiravira ny sandry mba amin'ny tampon-doha, izaho izay tsara indrindra ho an'ny tenan'izy, fa teo ny anjara ny mpanao lalàna no efa voatokana. Miaraka tamin'ny lohan'ny firenena izy, ary araka ny fahamarinan'i Jehovah no nataony sy araka ny fitsipiny izay iombonany amin'ny Israely.
Izany tenin'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly izany a, dia ambara fa tsy ho levina mandrakizay ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ity dia tsy ho levina mandrakizay. Midika izany fa na dia manarivo taona maro lasa aza no nahazo tso-drano Israely ara-nofo zanany 12, Robeny, ry Joda, ry Levy, Benjaminy, Josefa, Efraima, Manase, Zebulon, Dan, Naftali, Benjamina, dia tsy diso anjara am'izany Gada sy Isakara. Zay tsinona fa natambatr'Andriamanitra reo toetran'ireo, toetrany Gada dia voalaza fa rafitinina dia anao mpanisan'ny mpanao ady ara-panahy, ary ny toetrany Isakara dia mpanangana. Zany ny toetrantsika am'izao vaninandro zao, izy ro mitambatra reo. Taloha dia niady ara-nofo mihitsy ny firenentsika, isaky misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Hitatsika amin'ny andron'ny tenako taty aoriana dia tsy mahay loatra ny tantara tany amin'ny taona teo talohan'ny fanjanahantany tany, fa ny akaikaiky ny tamin'ny taona 1700 DRM, ny taona 80, ny taona 270, ny 170, ny inona koa 2 2002, ny inona 2009, saika ady ara-nofo mihitsy, satria mbola tsy noraisina, tsy mbola nisy izao fatakarana omenanao zao. Fa androany manomboka androany 17 ny volana janoary taona 2019, 18 janvier 2019, ambarako atao amin'ny tontolon'ny fanahy horetany ho len-danitra, ary ambarako ho hitan'izao tontolo zao amin'ny alalan'ity YouTube ity, fa tsy any amin'ny ady ara-nofo intsony ny toeran'ny Gada, fa any amin'ny tontolon'ny ady ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ambara fa mivoaka ho mpandresy hatrany Gada, ninina hatreny, satria ilay Jehovah-Andriamanitra no miady. Ny fotoanan'ny zanak'Israely niatrika ny ranomasina mena, niatrika ny Amalekita sy ny Jebosita, niatrika an'ireo firenena maro fahavalo, fa zao Jehovah-Andriamanitra trany no teo anoloany, tarika tamin'ny andro rahona ratoandro, tarika tamin'ny andro afo-ralina, haitsika ny tantara fa misy zava-mahagaga nitranga tamin'izany. Fotoan'izao ho antsika Gada ara-panahy eto Madagasikara. Marino avy hatrany fa tsy hoe misy carte d'identité manokana na hojerena manokana ny ranao ka ho testeny, ny ADN dia ampitoviana hoe tena izany tokoa, tsy zay, fa niza malagasy nandray an'i Jehovah-Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nandray an'ilay Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba tamin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy. Fa zay nambaran'ny baiboly, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahana mahazo an'i Jehovah-Andriamanitra io, ka ahafahanao ho lasa Gada ara-panahy. Izay le resantsika matetika hoe raisy Jesosy ho tompo sy ho mpamonjinao. Mpamonjinao izy satria ny Jehovah niady, fa ny anjarantsika manao an'izao vavaka tahaka an'izao atao zao, manao an'izao hetsika tahaka an'izao atao zao. Gada ara-panahy, ny zanak'Andriamanitra malagasy rehetra, na aiza ianao mipetraka, na aiza ianao mipetraka
eto ambany masoandro, eto ambony tany zany, ka efa nandray an Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao ary ho mpisolo vavanao. Ho tompo, ho mpamonjy ary mpisolo vava. Araky ny le mpisolo vava ohatra ny taitra kely, zay ny voalaza ao amin'ny epistiliny Jaona voalohany, toko faharoa, andininy voalohany sy ny faharoa, manao hoe raha misy maloto dia manana mpisolo vava eo anatrehan'Andriamanitra iny olona iny, satria le olona naloto eto olona efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, olona efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, fa sendra tratra ny fahotana tsinahy, tratra ny fahotana tsy fitiny, tratra ny fahotana izay tsy nampoziny, tsy nininona taony, misy an'izany io maha-olombelona nofo atsika, zany akory tsy midika hoe tsy maninona na manota aza, tsia. Veliko mazava tsara le ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany, epistiliny Jaona, apôstôly Jaona voalohany, toko faharoa, zay miresaka indrindra ny amin'ny miresaka amin'ny olona efa manana ny tompo ho mpamonjiny, manana ny Jesosy ho fiainany, iankinany antenany. Zao ny voasokatra: anaka ozy izy, olona efa manana ny Jesosy. Izao zavatra izao dia soratako aminareo mba tsy hanotanareo, tsy azo atao zany manota, fa raha sendra misy maloto, andininy voalohany zany, raha sendra misy nanota dia manana solo vava, halleluja, manana solo vava, manana avocat ao amin'ny ray isika, manana solo vava eo amin'Andriamanitra isika. Ny amin'ny tribunal dia mila avocat, fa tsy mana avocat dia sairakilana mamaly sy ny ohatran'izay. Jehovah-Andriamanitra dia masina sy marina ary mitsara marina izy, ka tsy maintsy mila avocat izao sy ianao. Jesosy Kristy, olo voalaza amin'ny andiny voalohany amin'ny Jaona voalohany, epistily toko faharoa, no mpisolo vavanao, solo vavanao, avocat. Noho izany tsy raisina ho tompo sy mpamonjy fotsiny Jesosy, fa raiso ho avocat-nao ihany koa. Izy telo zay magada atsika, zay mahisakara atsika, izay Madagasikara atsika. Tokony Israely aranofo, ary izy mihitsy no niaina tam'izany. Da tsika ny tantara rehetra atao amin'ny testamenta taloha, rehefa niatrika problema izy, de tonga mihitsy Andriamanitra misolo vava azy amin'ny alalan'ny mpanompony, ro Mosesy sy ireo patriarika isan-karazany. Maniraka ny anjeliny Andriamanitra, manelanelana azy, miaro azy, mikarakara azy, manao rehetra zay fomba rehetra tsy maintsy atateraka amin'ny teny faminaniana aminy. Anjara voatelo an'Israely tao amin'ny testamenta taloha zany. Androany testamenta fahasoavana zao, tsy hoe testamenta vaovao fa fahasoavana, testamenta ny fahasoavana. Mandray an Jesosy ho mpisolo vava, mandray an Jesosy ho tompo, mandray an Jesosy ho mpamonjy. Raiso Jesosy Kristy de ho tafiditra ao anatin'izay maha Israely ara-pananao zay nao. Israely ara-panana isan'ireo voaloham-bokatra raha ho avy Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raiso Jesosy ho tomponao, ho mpamonjinao, ho mpisolo vavanao. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy nandratsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, ho famelana ny heliko rehetra, ho fanadiovana anao rehetra, mbola miaina zany rano Jesosy zany,
mbola velona zany rano Jesosy zany. Israely ranofo dia tantara fotsiny no andraisany an'izany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tantara fotsiny no andraisany an'izany. Ka de hoe rehefa andro Pasika ny fahatsiarovana de maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, de manao tantara, de mihinan-kanina, de hoan'ny jentilisa de manao œuf de Pâques. Tsia, fa fiainany zany isan'andro de tsarovy fa efa maty ho anao Jesosy. Tsy maty fotsiny izy, fa zay le hoe niraisinao izy ho mpamonjinao, fa nitsangana tamy maty. Zay ny tena hery lehibe sy fahefana sy fahombiazana ho an'ny Israely ara-panahy. De izy rehetra mino fa Jesosy de nitsangana tamy maty, niakatra velona any an-danitra, manamboatra fitoerana ho an'izay rehetra nandray azy ho tompo sy mpamonjy ary mpisolo vava azy. Raisy Jesosy. Tsy miaron-jafy Jesosy. Naiza naiza misy anao mandreny zao fiombonam-bavaka miainga eto Madagasikara Israely ara-panahy zao. Raisy Jesosy Kristy fa mbola fotoana famonjenanao zao. De mbola tsy tonga ny fotoana anenenana ho avy zany fa rehefa miala eto tany ho sahirana. Mbola hisy fanazavana-bavaka afaka anaovana an'izany eto. Fa de mbola zao vaninandro volana janoary taona 2024, mbola malalaka ny fotoana. Na fotoana iny ianao mandre an'izao, raha mbola ao anatin'ny fotoana, mbola tsy hahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra ianao no mandre an'izao. Raisy Jesosy Kristy, tsotra kely, ary ao zao tombavaka ampanovoko anao. Ry Jehovandriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ao, za de resy lahatra tanteraka fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery andy, ilay zanako ilay tokana nombona teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari, tao Israely. Amin'ny alalan'io rery andy no ahafahako mandova sy miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ny an-danitra any rehefa ho avy eny amin'ny rao lanitra. Za Jesosy de miaiky ny fahotako, miaiky Andriamanitra raiky tsara indrindra fananota, miaiky fananao ny meloka, miaiky fananao ny tsy mety, miaiky fahondrona nisy, nanao zay tany ny kipoko. Mifona aminao aho, Jehovandriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba ao. Mifona aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao aho. Raisiko ilay rano zay latsaka tao Kalvari, tao Israely ranofo tam'izany fotoana zany, 2 arivo taona lasa izay. Raisiko rano io, hatrany an-tampon-dohako, hatrany am-paladia de dioviko sy sasana, ary manaiky hanasana ny ati-dohako amin'ny rano Jesosy. Manaiky hanasana ny ati-dohako, hanasana ny sofiko, ny fiainoko, hanasana ny masoko, ny fijeriko, hanasana ny ati-dohako zay isainako, hanasana ny vavako zay tenenako, hanasana ny foko zay iheverany foko zay tsy fantatro hoe satria ny fo dia mihevitra zatra tsy takatry ny sain'olombelona. Mihevitra ny fo. Jehova Tompo, raisiko ny ranao am'izao rasy fotoana zao. Raisiko ny ranao am'izao rasy fotoana zao. Tsy misy rehetra manao zao fiombonam-bavaka izany, mandray ny rano Jesosy izy, manadio azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako fa afaka miditra atao anatiko ianao Jesosy ho mpamonjika. Afaka miditra ao anatiny tsirairay avy ianao Jesosy ho mpamonjiny eo amin'ny fiainany manokana, na mpianatra izy, tanora izy, na mpandraraha izy, na olon-dehibe izy, n'inona toerana misy azy. Eny, fa na de mopera sy pastera aza no anarany, na fa presbytera sy loolona sy révérence bisopy ary androany izy manao zao mivavaka izany, afaka miditra ao amin'ny fiainanao Jesosy. Raiso izy Jesosy. De miantso ny fanahy masina ankehitriny, satria tepolinao izy fanahy masina, tranonao io vatana io, tranonao ny fony, tranonao ny ati-dohany, tranonao ny tenany ray manontolo araka ny voalaza amin'ny asina apôstôly toko 2 fa afaka monina ao anatin'ny vatana ianao fanahy masina. Kaso izy fanahy masina, ampianaro izy fanahy masina, taro izy fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Israely ara-panahy ianao, tsaro fa mila mandeha araka ny fitsipika Andriamanitra amin'ny maha Israely ara-panahinao.
efa ahitsiko sady fa tsy amin'ny alalan'ny fitandremana didy aman-dalàna. Anisy railaga nofo ny fitandremana didy aman-dalàna fa ny atsika testamentany fahasoavana zao. Didy aman-dalàna napetraka nisy railaka mpanahy dia ny fitiavana. Toizantsika amin'ny manaraka fanazavana an'izay. Mangataka anao aho manaraka hatrany izao vavaka mivantana eto amin'ity YouTube ity. Mankasitraka Madagasikara, Israely ara-panahy. Andiny voalohany moa zay natao androany zay. Misaotra tompoko.